Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mihamahazovana eny anivom-bahoaka malagasy ankehitriny ny fanatanterahana ny fifidianana milohan'ny fotoana. Tsy nanambarany heviny ireo mpanao politika sendranay androany manoloana ny fety mipasika. Ho an'ny olon-tsotra kosa mizara roa ny hevitra, ao ny manohana izany ao izay milaza ny tokony hanamafisana ny sosialy-bahoaka. Misy resaka tsy mazava ao ambadika ilay raharanjo Zorobe, matoa misy ny fahanginan'ireo havany maty tany an-toerana raha ny fanadihadiana nataonay tamin'ireo mpitrandraka vato hafa androany. Tsy misy ara-dalàna ny fitrandrahana vato mandeha ankehitriny noho ny tsy fisian'ny famoahana taratasy fa zahon-dalana hitrandraka efa ho folo taona izay. Mampitaraina ny olon-tsotra sy ny mpitantitra ny lalana, simba avokoa ny lalana, ny eto Andrenivohitra na ny eny amin'ny lalam-pirenena. Eto Andrenivohitra, ny fivariana ny rano no olana, ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana kosa no olana any amin'ny lalam-pirenena ohatra amin'izany ny lalana mihazo any Ambato Finandrahana. Mihoatra ny 5 andro no hanaovana ampandalana 730 kilometatra amin'ity lalam-pirenena ity. Samy manana ny fomba fiomanana amin'ny fetiny tsirairay ankehitriny. Ao ny hijanona ao tokantranony, ao ny hiala eto Andrenivohitra. Ny mpitandro ny filaminana sy ny hôpitaly efa vonona amin'izany. Mivoatra trano ny fanadihadiana any Bruxelles taorian'ny fanafiana tamin'ny talata lasa teo. Olona enina no voasambotra omaly raha ny vaovao farany. Ankilany, nisy nikasanafika indray ny firenena frantsay raha nandamoaka izany taorian'ny fidinan'ny polisy antsehatra omaly. Ny antsiprian'ireo no arahintsika afaka fotoana fohy. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Arrête, tu me piétines la cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. Jayo. Des subwoofers top et de qualité dotée de meilleures fonctions à petit prix. Grande promotion chez Baolay. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Baolay, toujours meilleur. Te ihany sy ireo havako a irary fety sambatra ho azy ireo amin'ny Pasika. Bonisy goavana be natolotra orange anao. Nividiana fana manomboka amin'ny 2,000 ariary. Ampidirany code 4 étoiles arahany sandany fana. Mahazo bonus crédit 10,10 avoen'ny fana nampidirinao. Manan-keratra amin'ny 10 andro. Ny iraika amin'ny 20 martsa hatramin'ny 3 avrily. Arareo diary. Mahazahana ny tontolo-piainanao Orange. Bongo, ilay mpamokatra foie gras tsara indrindra eto Madagasikara dia manolotra anao ireo paky foie gras. Tsirony miavaka, mitsimoka ambava, matsiro. Ireo fahaiza-manao ny Bongo natambatra ao anatin'ireo vokatra.
pasaka sambatra miaraka amin'ny bon goût. Bon goût is good for you. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tansbad et Béorirk, téléphone 22 571 73. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom 1 de Tapenak, Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Te ampifaly ny havako amin'ny Pasika ka handefa volany aminy alefa Orange Money. Sady aotra ariary ny sara amin'ny fandefasam-bola hatramin'ny 10,000 ariary. Ny iraika amby 20 mars hatramin'ny 3 aprily. Antsony dièse 144 dièse, savidio ny iray. Alefa! Mahasahana ny tontolo-piainanao, Orange. Miarahaba tompoko faly tafaraka aminao amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Manasa anao mpananjana izay anaraka izany hatramin'ny farany. Mikasika ny toetra ara-pirenena misy amin'izao fotoana izao dia miteraka ary mahazo vahana eo an-tsain'ny isam-batan'olona amin'izao fotoana izao ny mikasika ny fifidianana miailony fotoana. Sendra ireo olom-pirenena izay androany toy izao ny fanehoan-kevitra izy ireo teo amin'ny fandraisam-peony sy ny sary ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV. Samy manana ny heviny ny olom-pirenena manoloana ny toetra ara-politika amin'izao fotoana izao. Ao ny milaza fa ilaina io fifidianana mialohan'ny fotoana io ka ny vahoaka ny tokony aoka hitsara ireo mpitondra. Ao ihany koa ireo milaza fa efa tsy mahatoky ny fitantanana ny fanjakana. Misy tamin'ireo olon-tsotra no milaza fa tsy laharam-pahamehana ny fanaovana fifidianana alohan'ny fotoana. Ny sosialim-bahoaka no tokony masoana fa ny resaka politika manaraka eo ihany. Tena tsy vahaolana aloha izany fifidianana mialohan'ny fotoana izany. Ny anton'izay tokony avelo tapitra aloha mandahan' ity fitondrana ity vao isy indray fifidianana vaovao. Izay ny hitako vahaolana fa raha amin'izao manjary ny fiainam-bahoaka efa zao mahazo ny fiainam-bahoaka mbola isy izany hoe tsy vao mey grave be. Olona zany tokony amboarina voalohany zay vao tokony manao an'izany fifidianana izany. Fanatsarana ny fari-piainan'ny olona. Ny ahako voalohany zay vao manao fifidianana milamina amin'izay rehefa avy eo. Ao kosa ny milaza fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny raharaham-pirenena ka ny manatanteraka fifidianana mialohan'ny fotoana no vahaolana amin'izany. Tokony isy aloha ny fifidianana alohan'ny fotoana satria hitanao hoe tena tsy mandeha mihitsy le raharaham-pirenena fa fiainana mihasarotra tena mihasarotra mihitsy. Mba fatany koa zany mba tonga saina izy hoe ny vahoaka zany efa tsy mankasitraka an'ilay fomba fitondrano mihitsy satria tena mihasarotra amin'ny fiainana. Mety vahaolana ihany zany mampandroso ny firenena zany ka. Tokony isiko mijaly ny vahoaka tena mihamanitra na mpivarotra ary tena mafy ny mahazo azy. Tsabaka vahoaka moa tokony misy. Zay ny tena marina. Fa fifidianana alohan'ny fotoana zany tokony voatondra amin'ilay tena lalàna. Mihazo vahana eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny io fanatanterahana fifidianana mialohan'ny fotoana io. Fifidianana izay ho lasa vahaolana ahafahana manarina ny toe-karena izay mikorosofana lalandava amin'ny alalan'ny programa nasan'ny filoha izay ho voafidy eo. Mihasarotra ny fiainana, ny asa mihavitsy, ny fandriam-pahalemana zara-misy. Antony mahatonga ireo mpanao politika izay mitondra ny feon'ny vahoaka manao fanehoan-kevitra tahaka izao.
Mampanasa lamba maloto ny vahiny izay moa no azo andikan'ny fihetsiky ny fitondrana izay miantso ny firenena mikambana andinika ny lesoka sy hitondra fanatsarana ho an'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara rehefa hitapokita-pirenena ny tsy fitezana sy ny teriteny samihafa nandritra ny fifidianana lola faranteo. Fanadihadiany Fehizoro Rafaly mikasika izay. Manatanteraka hiraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny hiraky ny firenena mikambana avy amin'ny PNUD. Mitety ireo mpisehatra politika eto an-toerana ary mamantatra ny lesoka amin'ny fifidianana misy eto Madagasikara ary hitondra fanatsarana amin'ny fifidianana ho avy. Raha ny fanazavana dia fangatahan'ny fitondrana malagasy tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana no anatanteran'izy ireo izany. En fait, le gouvernement de Madagascar a fait une requête au... Nanao fangatahana tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny gouvernemanta malagasy ho fanampihana amin'ny fisian'ny fifidianana manaraka. Ary araka ny fomba fanao dia nandefa hiraka taty an-toerana ny sekretera jeneraly mba hifampidinika miaraka amin'ny voakasika rehetra ijerena amin'izay ilain'ny Madagasikara amin'ny fifidianana manaraka. Iarahana amin'ny mpiara-miasa rehetra ihany koa izay dinika izay. Nous discutons avec les différents partenaires pour identifier ensemble ces besoins. Ho an'ny filoha teo aloha sady filohan'ny antoko-tiako Madagasikara dia tara loatra ny fahatongavan'izy ireo manoloana ny fifidianana lolona lasa teo izay niariarian'ny tsy fisian'ny fangarahana sy ny teritery isan-karazany. Fatary izay vao tonga taty aorian'ilay fifidianana sénatorialy vao tonga. Satria tamin'ny alohan'ny nanaovana fifidianana sénatorialy no tokony tonga dia nahita tsara ny zavatra nisy teto. Tena tsy mety tsy manaja izany hoe asy ny fifidianana zany safidim-bahoaka zany tsy maintsy ajaina zany. Eo hoe tena ilainay amin'izao fotoana izao dia ny ampanaovina formation ampanao politika eto Madagasikara. Nanomboka ny alatsinainy teo ary farana ny 9 aprily izao ny fitetezana ataon'izy ireo izay anatanterahina dinika amin'ny gouvernement tatoko politika samihafa, fiarahamonim-pirenena, mpiara-miombonantoka vahiny, ny senisy ny maro hafa. Tafiditra ao anatin'ny fandreseny-dahatra ataon'ny fanjakana amin'ny firenena mikambana sy mpamady vola indray ve izao toe-javatra izao mba ahazoana famatsiana ka ho zary lasa resaka ambony latabatra fotsiny anaovana sarisarina fanjakana tsara tantana sy anjakan'ny demokrasia. Kasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany dia tsy afa-be ary tsy afa-miala amin'ny rarahan'ny firenena tandrefana sy ny firenena ao Moyen-Orient Madagasikara raha ny nambaran'ny mpampianatra lalàna amin'ny iraisam-pirenena sy ny mpandinika politika. Ankelan'izay dia tsy tokony hisolo lelaka amin'ny mpitondra vahiny ihany koa ny mpitondra amin'izao fotoana izao manoloana ny asa fampirorona raha ny nambaran'ny Prince. Arahintsika ny fanadihadiana. Tafiditra anatin'ny geopolitika ny mpitondra maneran-tany amin'izao fotoana izao ny adipoka eo amin'ny sunita sy ny shiita fa ihany koa ny ady eo amin'ny firenena tandrefana sy ny firenena ao Moyen-Orient. Tsy afa-be ary tsy afaka ilaza Madagasikara fa lavitry ny asa fampirorona misy ankehitriny. Kelitra kefa ary tsy mbola vona hiditra amin'izany ny geopolitika izany anefa Madagasikara raha ny toedra raha ankehitriny raha ny hevitry ny mpanakanto iray. Korotana ohatran'io le fomba hitondran'ny zareo mihitsy no miverina mifototra amin'ny zareo. Ny mpitondra no manao ny ataony dia ny vahoaka no apoakan'le mpanao kamikaze to. Dia ny malagasy zany aloha ny firenena malagasy, ny mpitondra malagasy tokony mbola tsy miditra lalina be amin'io hoe misolelaka be amin'ny mpitondra ataoko hoe mpitondra firenena tandrefana zany satria fototra eto amintsika ihany koa raha vao misolelaka be ny malagasy. Tsy tokony raviravin-tanana ny mpitondra manoloana ny asa fampirorona izay ny amafy tato anatin'ny rotana farany indrindra tany amin'ny faritra Eropa. Ho an'ny mpampianatra lalàna eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tokony hisy ny politika ny fifindramona anatiny na ao anatin'ny vondrom-paritra na iraisam-pirenena. Politika petraky ny mpitondra tsy handratsy endrika ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny firenena tandrefana sy ny arabo-musulman. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasina sy ny habakabaka Madagasikara ary ny fanamafisana ny fisavana anatiny amin'ny fifamezivezena fepetra izay mbola gabraraka hatreto ary tsy mbola misy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Tokony anantsika hoe politique d'immigration. Manana zany ve firenena malagasy satria na dia ao anatin'ny hoe COMESA sy ny SADC dia tokony manana zany politique d'immigration zany tsika satria aorianao zany dia misy an'ilay hoe libre circulation des personnes mavetsadanja amin'izany hoe île nosy zany dia ny espace aérien sy ny espace maritime. Reo zany no tokony anaovana surveillance, contrôle, enjana dia enjana. Tsy enjana be izay hoe tonga hatrany amin'ny hoe fanombana ny droit de l'homme mandray hoe sisa fa mba hoe amafisina tsara kokoa zany zay noho ny teo aloha rehetra zany
tsika zany ny radar zany nge tsy fantatritsika raha manana radar na tsy amin'ny espace aérien satria reny ary zao nisy filoha tonga ho azy teto tsy fantatritsika taiza izy niditra ao vily izy nitonga sisa manœuvre eto Madagasikara tokony averiny indray mandeha marche manœuvre militaire zay efa nisy taloha satria ny akabeaza militaire eto amintsika miala tsiny raha hiteny an'izany tsy mahafantatra amin'ny Madagasikara. Ho an'ny mpanao politika ny fifehezana ny tsena nisy olon-tany no antony miteraka ny adi-trano ankehitriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena vahaolana ny tsy fampifangaroana ny resaka fivavahana sy ny politika fototry ny olana teto amintsika teo amin'ny mpitondra teo aloha ary mbola averin'ny mpitondra ankehitriny. Tian'izao zany raha manam-pahelena ny fitondrana malagasy dia tsy misy afa-tsy mametraka politika anatiny miankina amin'ny ato anatiny ary mametraka balizy io le raha zako hoe eto Madagasikara nia efa lalaovina ny resaka religion satria tsika tsy manavaka le laïcité satria izay ny amin'ny sorana ny Basara Lasady no izy laïka dia tsy miandana na religion eto Madagasikara moa sarotra tenena mpitondra fa mampiditra fiangonana ao anatin'ny resaka raha-panjakana nefa le démographie religieuse miova. Mbola marefo ny rafitra misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ary tsy mafeny fanaraha-masiny faritra masina ny abakabaka ary ny tany Madagasikara ny mpitondra tsy mipetraka amin'ny politika mazava entin'ny mpitondra iarovana ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa amin'ny fanafiana sy ny asandalo samihafa afaka ilaza ve ny mpitondra fa voaharo amin'ny asa fampirorona ny vahoaka malagasy ny mpitondra ankehitriny izay mbola tsy manana politika mazava hiatrehana izany hatreto. Vavavy any amin'ny faritra kosa indray dia misy resaka tsy mazava mikasika an'ilay raharaha Anzourbe matoa misy ny fanginan'ireo avany maty raha ny fanadihadiana izay nataona androany tsy misy ara-dalàna ihany koa ny fitrandrahan'ireo vato mandeha ankehitriny no tsy fisian'ny famoahana taratasy fahazahon-dalana tato anatin'ny 10 taona izao. Zora Kotindrina. Mafana ny resaka raharaha fitrandrahana vato eto amintsika tato ato. Misy ambadika ifandraisany amin'ny manam-pahefana avokoa ny ankabeazan'ireo fitrandrahana vato eto ireo, indrindra ireo ahitana karazany tsara raha ny fanadihadiana nataonay tamin'ny mpitrandraka vato iray. Momba ilay raharaha Anzourbe, matoa tonga amin'ny fahanginana toy izao ireo mpitrandraka ireo, misy ny ambadika tsy mazavazava raha ny nambarany ity mpitrandraka vato ity hatrany. Fa ny raharaha Anzourbe zany io tsy mahagaga io raha misy karera vaky zao ohatra hoe misy péril vaky arenanana dia fa avy ny besandry miaraka amin'ny basy ny miaramila dia miala izay olona miasa ao na ny tompon'ny karera tsy maintsy vohilika atao. Nanambara le olona le victime fa hoe tsy toy resaka le toy intsony manahoana fahitana an'izay. Ka mety mahazo menasy izy any ambadimbadika any zany izy mahatonga anazy tsy hanoely izy tsony. Fa io zany efa mitranga foana io ampanao vato raha vao ohatra hoe misy karera vaky dia avy ny besandry midina miaraka amin'ny miaramila miaraka amin'ny gendarme. Dia ohatran'izay koa mitranga tany Anzourbe io zavatra efa hita foana zany io rehefa tonga zany le ohatran'izay koa ny Antsirabe koa misy ohatran'izay ihany koa ny mikasika ny hoe avan'ny filoha sy ny anona tsy fantatra aloha izy fa zavatra efa malaza zany izay zavatra izay ka tokony mba andintena zany ny mpitondra fa tsy hoe rehefa bovoara dia anao dramotra fotsiny hoe misy olona miasa ry dia roasina teo ny olona ohatran'izay le izy. Raha tsy hivina ny zavaniseho tamin'ity herinandro ity, nanambara ny ikombom-bava ireo havan'ny mandiny soa manoloana iny raharaha Anzourbe iny. Tsy fantatra mazava kosa ny zava-mitranga ao ambadika izay. Raha ny fanambaran'ity mpitrandraka vato ity hatrany, tsy misy ara-dalàna intsony ny fitrandrahana vato eto na aiza noho ny tsy fisian'ny fahazon-dalana hitrandraka efa ho 10 taona lasa izay. Mandeha nefa ny fitrandrahana antsokosoko rehetra ka izay mahita tsaratsara dia alainy manam-pahefana avokoa. Isan'izany ohatra ireo vato 12 taona mahery nanjavina teny amin'ny ministeran'ny harenan-kibon'ny tany. Izao indray ity resaka Anzourbe ity. Raha ny fanadihadiana nataonay, Cristal Rouge no ao amin'io karera Anzourbe io, karazam-bato izay tsy fahita matetika maneran-tany. Raha ny fanambaran'ireo mpitrandraka, 700 kilao no efa hitan'izy ireo tany an-toerana. Tafiakatra hatrany amin'ny 500 ariary any ho any ny iray kilao amin'izany raha kely indrindra. Izany hoe vola mihoatra ny 200 tapitrisa ariary any ho any no mety ho tafavoaka amin'izany. Etsekilan'izay, ho an'ny olon-tsotra, lasa raharaham-panjakana ity raharaha ity ka tokony handray fepetra ary tsy hitanila mpitondra manoloana izany. Mampalahelo ihany le izy satria eo amin'le harenan-kibon'ny tany izy zany ohatrany lasa amin'ny asa vato balina be zany le fitondrany. Asa andraranao ngamba mieritreritra amin'izay. Manahirana be ilay mieritreritra an'ilay satria lasa mikasika ny raharaham-pirenena le izy zany miankina ny ain'olona dia manahirana be ilay mitantaran'izy zany fa zava-dehibe fotsiny tokony hifanavitra ny olona fa tsy hifahamono zany. Tsy fantatra treto na efa nisy na tsy fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana momba ity raharaha ity.
Ny fidinana ifotony no efa nataon'ny zandarmarim-pirenena saingy tsy hahintoyny hatreto. Sa ve mety ho efa nakaton'ireo manam-pahefana ao ambadiky ity raharaha ity ihany koa izany? Manoloana ny fikarakarana ny fetin'ny Paka kosa indray dia fantatra izao fa nampitomboana anisan'ireo mpitandro ny filaminana hiasa eto an-drenivohitra sy ny any amin'ny faritra efa vonona hiatrika izany ihany koa ny tompony andraikitra ny nivon'ireo hôpitaly lehibe eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Mitondra ny fanadihadiana moa i Mikael Armarola. Antsirabe, Ampefy, Analavory, Toamasina, Mahajanga ireo amin'ny ankapobeny toeram-pitsangatsanganana safidian'ny olona mivoaka ny renivohitra rehefa Paka tahaka izao. Araka ny fanadina natao efa miomana amin'izany ireo manana fiara. Manoloan'ireo tsy maintsy misy hatrany ny fanamafisana ny fifamoivoizana ny loza samihafa. Eo ihany koa ny mety isian'ny fanararaotana amin'ny fangalarana sy ny fandrobana. Ho famezana izany no antony ampiakarana anisan'ireo mpitandro ny filaminana hiasa amin'ny fety io. Raha ny fanazavana dia isan'ny nampiakatra ny loza amin'ny andro fety izao ny fisotroana zava-pisotro mahamamo. Takina ny mpamily mba hanaja tsara ny fotoana ahafahany mitondra fiara tsy ao anatin'ny harerahana. Mila mandray andraikitra ny olona taterina, ny olona maintin'ilay fiara rehefa mahita ny mpamily hoe reraka dia anjaran'izy ireo no mampijanona, mampitsahatra avy hatrany an'ilay fiara tsy ho tonga any amin'izay resaka loza izay. Ary ho an'ny rehetra indray ny amaranako azy amin'ny resaka fifamoivoizana io, na ny mpandeha tongotra na ny mpampiasa motona bisikileta ary indrindra ny mpitondra fiara zany dia entanina tsy hisotro zava-pisotro mahamamo satria anisany mampiakatra ny atotanisa zany na ny loza mpifamoivoizana miteraka ratra ary indraindray dia famoizana ain'olona. Olana ianandreo iairendoza amin'ny vanim-potoana ny fety tahaka izao ny fandraisana azy eny anivon'ny hôpitaly samihafa. Ankoatra ny fampiandrasana dia misy ihany koa ny tsy fandraisana ny marary izay tsy manam-bola, tranga hita matetika. Raha ny fanadina atao hatrany ho an'ny eo anivon'ny AGRA dia efa vonona izy ireo handray ny marary na ireo tratran'izay loza izay mandritra ny fetin'ny Pasika. Raha tsy ahivina ny fetin'ny Pasika 2024, 770 niditra hôpitaly tetsy amin'ny AGRA izay voan'ny loza mpifamoivoizana teto an-drenivohitra. Tamin'ny taona lasa ihany koa nisy ilay hoe accident zéro an'ny fety saingy sy tratra izany asindray ny amin'ity taona ity. Amin'izao katoko ny fetin'ny Pasika izao dia raha ny fanadihadiana nataony dia vitsy ny trondron-dranomamy tonga eny an-tsena amin'izao fotoan'izao noho ny fahatapahan'ny lalana. Manoloana izany indrindra moa dia miakatra ny vidiny saingy tsy mahasakana ireo mpanjifa ny anjifa izay trondro izay amin'izao fetin'ny Pasika izao. Michel Arnardzon. Eto Analakely mpivarotra trondro an-dranomamy maromaro no hita eto. Betsaka ihany koa ireo mpanjifa saingy vitsy ny trondro miakatra raha ny fanazavana azo raha ampitahaina ny tamin'ny tsenan'ny Pasika tamin'ny herintaona. Kely ny trondro, mampatonga ny trondro kely misy lalana tapaka satria ny trondro ampiasainao zao trondro avy any an-tsimo any dodolo izy avy any an-tsimo ndraiky fa tomoron-dava miandro azo dia belo dia amin'ny lalana tapaka zay mahavitsy ny trondro. Lisy io vidiny eo ihany dia tsy vitan'ny fahefa-mividin'ny olona zany izy raha tena marina. Masoko arina no lafo fa ny vidiny ety ambola tabatra ny vidiny isan'andro ihany. Trondro gasy mbola tsy dia misy. Trondro gasy ny tsy misy dia ny black bass koa tsisy. Fa ny karpa misy, ny tilapia misy. Avy any Miandrivazo, Itasy, Belotsiribihina ary avy any avaratry Maheva-Tanàna sy folo isan-jato ny ireo trondro an-dranomamy tonga eto Antananarivo. Manodidina ny iray alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny kilao ny trondro an-dranomamy amin'izao eny an-tsena. Tilapia 2 sy 1 alina ariary, karpa 2 sy 1 alina ariary, gambasy 7 sy 1 alina ariary, amalina 9 sy 1 alina ariary. Tena olona sedray zao dia tsy mpisin'ny entana. Ireo zao voany ianao ke zay tonga reo fotsiny no azo tandroany vao izao ary dia ny olana koa dia le sase famonosana azy zany zao tena grave be le sase satria nanaraka ny manara-pena ty nefa sady le izy tsy sahirana zay amin'ilay izy no sady lafo zany. Hatreto mahavantana ny olona kokoa ny mividy trondro noho ny mividy hena. Voalohany aloha izaho katolika androany zoma maso ka noho izany sy afaka mividy zavatra hafa zay amin'ny trondro. Matetika ingay ny hena betsaka ny olo tsy dia afaka mihinana hena fa ny marany diabete sahala amin'izay fa ny trondro tsy voarara misy ny trondro tsisy ny problème ny vidiny. Raha tsy ahivina lela volatra amin'ny 120 tapitrisa ariary no namdirin'ny Seha-Piariana Jono an-dranomamy tao amin'ny kitapom-bola ny ministera Jono tamin'ny taona 2012.
Fanamboaran-dalana eto an-drenivohitra dia miasa maina ny mpanao lalana eny Andriavoangy manoloan'ny ranobe rehefa fotoanan'ny orana toy izao. Ny fivarianan'ny rano na système d'évacuation d'eau moa no ilaina fanaovaozana eto amintsika raha izany dia verimberina foana ireo ranobe eny amin'ireo arabe vao avy namboarina. Tsy mahataitra ny mpona sy mampiasa lala intsony moa ny ranobe eny an-toerana raha ny fanadihadiana nataona Androany Fehizora Falatrana. Sady fatrisan'ireo ratsy lalana eto an-drenivohitra no isan'ireo faritra iandronan'ny ranobe indrindra ny eny Andravoahangy rehefa fotoanan'ny orana. Lakan-drano 5 no tokony ivarianan'ny rano eny an-toerana saingy tsentsina avokoa. Ireo mpanamboatra lalana eny an-toerana amin'izao fotoana izao no nanokatra izany androany. Samy tsy mahavita ny asany na ny tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana lakan-drano na ny tompon'andraikitra amin'ny fanamboaran-dalana. Ny fivoahan-drano mba tsy androna no tokony ho asiana fieritreretana mba tsy hahatonga fandaniam-poana amin'ny fanamboarana lalana izay fantatra fa tsy haharitra. Eto zany ilay rano miakatra tena any amin'ny 40 ambonin'ny chaussée. Nefa ilay vacation d'eau zany tsetsina daholo aloha. Dia izay no tena problème amin'ity lalana ity zany dia izay mahatonga an'ity nid de poule be ity foana. Tsy afaka hatramin'izao. Misy canal be mamaky azy. Tena mahazo any amin'ny Masaisa mahazo aiza. Iza mbola curien koa iny fa tsy haiko hoe iza manao an'iny izay no tena problème amin'ity lalana ity. Io zany ny fanamboarana an'ity lalana ity za mba fa elaelany nanao lalana fa raha vao ny vacation d'eau zany tsy nivoaka dia verina zéro foana ity lalana ity. Izay no tena marina. Fa izay foana zany manko ny problème eto. Dia fa magnana an'izay zany entanay io dia manokatra an'ilay l'histoire zay io dia magnano curage n'ilay fossé rehetrarehetra. Izany hoe manokatra ny assainissement rehetrarehetra iny zany. Fa eo na tsara azo io lalana io fa raha tsisy fagnarin-drano zava-poagna io. Etsekilan'izay, ireo mponina eny amin'ny manodidina dia efa tsy taitra intsony manoloana ny fiakaran'ny rano isaky ny vanim-potoanan'ny orana. Ho an'ny sasany kosa dia ny lalana no tokony ampiakarina. Asorina nefa n'izao ny dalina lafina ny lalana nefa ny mbola dobo-drano foana eto Andravoahangy. Nareo mpitondra fanjakana mba mizaha ihany koa fa tsy hoe efa tsy makalaky dia tsy ho sosoka nareo fa mba ataovy koa zany mba fandaminana asanareo atao amin'ny mba tsara ny lalana fa ny lalana namboarinareo zao efa angadinin'ny rano indray zao izao efa mialalina indray le anina nefa mbola tsy vita godron. Dalina mihitsy ny ilaina ampiakarina fa ny piso amin'ny atony efa tsy mety tsony ny piso amatiny io. Le piso anatiny zany efa tena feno izy ity feno fotaka be dia tsy afaka tsony raha tsy ampiakarina ambonimbony mihitsy. Ity lalana ity mihitsy zany mila ampiakarina raha zany tsy mety tsy tafavoaka. Ankoatr'izay dia maro ihany koa ireo loza mety hitranga raha tsy teny afa-tsy ny tsy fandriam-pahalemana izay efa malaza ho mafana eny amin'ny faritra Andravoahangy iny, indrindra amin'ny alina. Ny fanteantoka amin'ny fahasimban'ny fiara sy moto, fa eo ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay efa isan'andro fa tsy amin'ny andro alarobia, tsenan'Andravoahangy. Fa eo ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay efa isan'andro fa tsy amin'ny andro alarobia, tsenan'Andravoahangy ihany tsony. Rehefa mikatso moa ny fifamoivoizana izay dia mitohana etseroa ny fitohanan'ny fifamoivoizana raha tsy teny ny etsy amin'ny 17 hektara ny eny Andravoahangy ny eny Besarety sy ireo maro hafa eto an-drenivohitra indrindra moa manoloana izao akaiky ny sy akatoky ny fetin'ny Pasika izao izay ny mikasika ny indry fa mbola mikasika ny lalana izay ihany dia momba ny resaka lalana dia nampitarain'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena mihazo anambady finandrahana ankehitriny faratsin'ny fotodrafitrasa efa 10 taonany maro izay no tsy nisy fanavaozana sy fikojakojana iny lalam-pirenena fa 5-30 iny izay mampitohy an'Ambositra, Ambady Finandrana ary Morondava. Niakatra noho izany ny faratsiany lalina izay ny fotoanan'ny very eny an-dalana izay efa mihoatra ny 5 andro raha ny amin'ny ampahan-dalana amin'ny 7-30 kilometatra mitombo 100 isan-jato ihany koa ny saran-dalana vokatra izany. Fanampanazavana no arahintsika. 2010 ka hatramin'izao tsisy fanamboarana fa le transport no olona manao transport zany manamboatra ny tetezana. Tena potika tanteraka ny lalana tsisy azo atao ninina tsony. Zay zany olon-tsotra dia malahelo be lalana 37 km atao 4 andro indraindray na 5 andro ny camion anankiray. Nefa io camion io mitatitra olona any amin'ny 50 70 olona no entin'io isan'andro dia malahelo zay zany amin'ilay lalana potika. Tsisy zavatra azo atao ninina mihitsy zany lalana ny tetezana azonao alongorina ny tetezan'ilay olona. Ohatrany toena malahelo be zany zay. Saran-dalana miakatra, mividim-piainana miakatra. Ohatrany ireo zao saran-dalana aminareo any amin'izay lalana 37 km zay amin'izao? 50 000. Teo aloha izy ohatriny? 25 000.
andray vahiny isika no izy ny fampahalamba vaovao amin'ity hariva ity dia tsy izy izany fa izy Rakototsy mpanentana ao anatin'ny fandarana vaovao dia fandarana Stephen izany iresadresaka amin'ny kokoa kiasika izay fandarana izay izay indrindra no antony atongavana tanatin'ny fampahalamba vaovao amin'izao hariva izao miarabanao ziny tonga sao tanatin'ny fampahalamba vaovao miraba iango dia miraba antsika rehetra any an-trano any koa amin'ity vaovao amin'ny valty manam-baovao tokoa ianao tonga eto amin'ny fampahalamba-baovao izay inona marina moa ifandarana Stefan izay efa hitantsika any amin'ny fahitalavitra eny ihany ny ataontsika hoe bande annonce mikasika izay azonao zavazavaina ihany kokoa ve ho an'ny mpijery hoe inona marina ifandarana io eny haingo zany hoe fandarana vaovao be izy ity efa elaela ihany no nampahafatana antsika tamin'ny alalan'izay bande annonce zay tamin'ny Cool TV moa zany tamin'ny Cool FM ihany koa efa niezaka hatrany zahay nampahafantatra an'ilay fandarana izy ity moa zany Instafun zany hoe misy ny hashtag izy io zany hoe hashtag dia avy hoe Instafun izy io raha zavakely aloha hoe inona ny tena nahatonga an'izay anaran'izay Insta avy amin'ilay hoe instant izay fitenina jeune ankehitriny moa zany ny fun ihany koa fa fantatsika rehetrarehetra zany hoe fun zany manalazy milay sy ny ohatran'izay dia zay zany natambatra sady fomba fitenitsika tanora ihany koa izy amin'izao fotoan'izao hoe Instafun dia zay nangalana an'ilay fandarana zany ny tanora ihany ve natokana ho an'izay satria efa miteny anao tena Instafun izay natokana ho an'ireo mpakafy ny tanora ihany tokoa ve ny tena voasarika anatin'izay tsy hoe ny tanora irery andry atao hoe tanora ny tena mibahana ao anatin'le izy fa ny rehetrarehetra moa zany manomboka any amin'ny ankizy mbola ataoko mihitsy hoe zazakely dia afaka manaraka an'izy ity ny tanora efa nilazaiko teo ihany ary ny ireo olon-dehibe indrindraindrindra moa zany fa ireo ataontsika hoe tsy tena hoe olon-dehibe loatra fa efa nahazo azy taona kely ihany mba afaka mitondra sombintsomina ohatrany ahoana ny zavatra hita ao anatin'ny fandarana vaovao izay sisa malina ny mpijery ihany koa amin'izao fotoan'izao hoe ohatrany ahoana marina zany fandarana hoentiny ziny zany voalohany indrindra aloha tsy zina rery manohitra le fandarana fa misy any Gaël ihany koa angamba efa hitantsika foana zany tamin'ny fandarana génération 88.8 taloha tamin'ny passion d'ado ihany koa izy mbola izy ny mpanolotra izina moa efa hitanareo eto izy ity fandarana ity zany dia mibahana be amina resaka ohatrany hoe kilalao zany le izy manalazy be ao anatin'le izy misy ny épreuve zany mpanovina an'ireo invité misy ny invité zany isanandro zay mariako hoe manomboka amin'ny 910 eto amin'ny Cool TV aoriana kely ao zay ararotikany hoe andro latsaka folo zany androany na J-10 dia misy ny épreuve ozy ateo misy ihany koa ny défi zany hoe challenge moa zany zay ampanovina an'ireo invité ny ohatra amin'izany zao raha ohatra zao iango raha iango zao ohatra ny antsonay ao amin'ny fandarana tsy amin'ny mahaingo mpanao gazety no ampanovina zavatra fa ohatra ny ahoana zany fasikasehany haingo zany raha toa ka ampilolovinay dia ohatrohatr'izay zany le izy zany hoe afaka mivahiny ao daholo zany zay te hivahiny ao anatin'ny fandarana vaovao io zay te hivahiny na olo-tsotra io na olo malaza indrindra moa zany fa ny olo malaza reo olona rehetrarehetra tsy voatery hoe mpanakanto misy manko miteny raha vao hoe olo malaza dia mpanakanto hoe mpihira foana fa izy io mety ohatra hoe any aoriana any mety olona tsy haiko mpanao politika ohatra mety ohatr'izany mety ho vahiny ao fa lisy fotsiny zany hoe le kilalao tena mibahana amin'le izy fa tsy tena hoe ianao hoe izy ianao satria izay ihany koa no tena hoe tadiavin'ny olona amin'izao na zana ianao mpijery ny tokantrano efa liana hoe oviana marina izy io ny anomboka ampifiry ny azo anarana n'io fandarana io eto amin'ny fahitalavitry ny Cool eto amin'ny Cool TV tokoa izy io arety ihany no ahitana an'izay mba atao hoe hitondra rivotra vaovao fandarana vaovao mbola tsy nisy nanao an'izany mihitsy teto amintsika aloha no entin'ny Cool TV sy ny fandarana Instafun manomboka amin'ny 4 avril izy io zany hoe ny alatsinainy fa efatra ny volana aprily andro folo latsaka amin'ny androany zany J-10 efa mbarako hatrany hoe J-10 aorianan'ity fampahalalam-baovao ity ngambany dia ho hitantsika amin'izay ery ambony fahitalavitra eto angamba izy zay raha ohatra hoe mijery amin'ny fahitalavitra nareo no isy an'izay logo sy ny hoe J-10 andro iena ihany io ho avy le fotoana amin'ny 910 isanandro zay fandarana zay fanontaniako farany angambany hoe mety miandro zany ray aman-dreny any an-trano any isan'ny fandarana vaovao isokatra misy ve ny fanabeazana ho an'ny tanora indrindraindrindra ao anatin'ity fandarana vaovao ity kilalao le izy fa be dia be ihany koa amin'ny hoe fahitalavitra Cool na le hoe Cool fotsiny ary dia efa misy zavatra be azo raisina ao anatin'izay tsy hoe ampilalao be ihany zay ao anatiny fa misy ihany zavatra azo raisina ary tena misy fa tsy hoe misy ihany fa tena misy ihany zavatra azo raisina ao misy ihany koa ohatra hoe mety zavajavatra mety hoe mitranga eny mba lazalazaina ao anatin'ilay izy ihany
feno dia feno izay mikasika ny fanazavana mikasika ity fandarana Stephen ity mankasitraka anao zina ny vahiny tato anatin'ny fampahalamba avao afaka folo andro ny fotoanantsika ao anatin'izay fandarana izay. Ie, misaotra anao ianko dia misaotra antsika rehetrarehetra manantena anareo zany zahay afaka folo andro amin'ny zavatra milay be mihitsy eto amin'ny Cool TV ny Stephen. Izay ny mikasika an'iny fa eo amin'ny lafiny kolontsaina izay hatrany dia ho fanomezana lanja ny hira malagasy sy ny vakodrazana dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny kianja ny kanto eto sy Mahamasina toerana iray moa izay ahafahan'ireo mpanakanto malagasy mivoy ary ihany koa manome lanja ny fahaizany teny toerana mitondra ny fanadihadiana Mikaela Ramarola. Manana ny toerana eo amin'ny fiainana malagasy ny hira gasy sy ny vakodrazana na eto an-drenivohitra na any amin'ny renivonimparitany na any amin'ny renivoniparitra na any amin'ny komina ambanivohitra indrindra ny any amin'ny fokontany malinana sy mahasarika ny olona izany gadona izany. Omena toerana sy lanjany manokana izany manomboka androany indrindra amin'izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny kanto izao. Fampaherezana goavana kosa no andraisan'ny mpanakanto mivoy izany gadona izany. Aminay aloha dia tena ilaina mihitsy ny kianja ohatr'izao satria raha ny vakodrazana ny hira gasy ny vakosovo zany dia amin'izao fotoana izao dia ohatrany tsy manana sehatra malalaka fa zaranay mihitsy ara nanokana zany rylahin'ity kianjan'ny kanto ity mba hijoroany zany hoe vakodrazana hira gasy vakosovo satria ny tsika malagasy mako amin'izao fotoana izao dia lasa ohatrany sanatria ohatrany vahalalana alika le mahatraditionnel an'ilay tena fototra malagasy ohatrany verivery ka misy an'izao zao dia manantena izay rehetrarehetra tsy izay ireo ihany fa ny mpanao kanto malagasy rehetrarehetra dia afaky ny valapatra amin'ity sery ity ary ny hirarenay mba maromaro koa noho izany satria Efa taona maro no nangatahany filohan'ny fikambanana Soma izay tarihin'ny solombavambahoaka mapara Rasay manana Paul Bert na Iros io kianjan'ny kanto io. Tanteraka izany ankehitriny satria raha ny kianja mitafo ny sotro teo aloha no nanaovana izany fampisehoana ny gadona malagasy izany izay efa nakatona. Manana ny kianjany manokana izy ireo ankehitriny ao Mahamasina. Dia izay ny tantarany rehefa nanao sini ny mera niala moa izy tonga ny gidragidra dia solo PDS. Rehefa tonga indray ny PDS dia naverina indray izany le taratasy tia indray tompoko le fangatahana. Dia nandalo conseil municipal izy io délibération dia natsondrareo nanazava inona ny tianareo atao. Tianay atao dia toerana iray misy formation mampianatra ny ankizy na mampianatra ingénieur de son manome fialamboly ara-kolontsaina ho an'ny mponina eto amin'ny tanàna ary mampitambatra andreo zany mety teatra ao anatin'izany dia nykeny conseil municipal izy io à l'unanimité dia natao zany convention bay amphithéotique na 10 taona zany hoe mandoa hofanatany ohatry ny olona rehetra zay fa mijanona hofanana ny firenena ny tany fa tsisy tompony akory fa ny association no migery azy. Ny filohan'ny antenimera-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy, ny filohan'ny Malagasy miara-miainga Ajo Andrianay Narvelo, Patrika Ramiara-Manana izay avy amin'ny komina Renivohitra sy ireo mpanakanto maro no nitokana tamin'ny fomba ofisialy ity kianja ity. Araky ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra trano dia natao ho an'ny rehetra ny kianjan'ny kanto indrindra ireo mpanakanto mivoy ny gadona Malagasy. Ho an'ny vavaon'ny tsy fandriampahalemana dia jiolahy 30 isa no nanafika tao amin'ny tanàna Saby Ambositra komina Ivato Centre ny aliny alatsinainy lasa teo fitaovam-piadiana mahery vaika moa toy ny Kalashnikov no voalaza fa nampiasain'ireto jiolahy ireto raha ny fanadihadiana voarahitra dia tsy mbola nisy amin'ireo jiolahy ireo ny voasambotra tsy nisy voasambotra ihany koa na ny fitaovana nampiasain'izy ireo omby tao an-tanàna moa no norobain'ireto jiolahy ireto raha ny fampitambao voaray avy any Ambositra izay ny mikasika an'ireo maresaka avy eto an-toerana fa ho an'ny maresaka iraisam-pirenena dia mivoatra ihany koa ny fanadihadiana taorian'ny fanafiana tao Belzika raha marimarina koa tao Bruxelles ny talata lasa teo. Olona ena moa ny voasambotra omaly raha ny fanampim-baovao voaray ary ankilan'izay dia nisy nikasa hanafika indray ny firenena frantsay raha nandamoka izany taorian'ny fidiran'ny mpitandron'ny filaminana antsehatra famitiananareo amin'ny sariny France 24. Nandamoka ny fanafiana izay nikasaina ireo mpanao asa afa-po natao tany Argenteuil, France niditra antsehatra tany toerana ny polisy tao aorian'ny fihainoana olona iray teratany frantsay izay mifandray amin'ny jihadiste. Ankilany efa tafiditra tamin'ny tranga fandefasana jihadiste tany Syrie ity farany. Hatreto mbola tsy misy fifandraisany amin'ny fanafiana tany Paris sy Bruxelles
ity tranga iray ity anambarany ministry ny tany frantsay Bernard Cazeneuve nahitana fitaovana mahery vaika anapoana sy entina anafiana tao an-trano itsy farany tao Paris. Ny DGSI na ny sampana miandraikitra ny filaminana anatiny no nandray tanana izany tranga izany ankehitriny. Manahatra ny mponina ny toerana raha vao tamin'ny talata teo no nitrangana fanafiana tany Bruxelles. Momba izay indrindra fantatra fa olona enina no voasambotra tany Belzika omaly nidina antsehatra tamin'ny faritra maro tany toerana ny mpitandro ny filaminana ary naharitra ora maro izany. Mbola mitoy ny fanadihadiana treto ary mbola misy olona roa mbola karohina mafy amin'izao fotoana izao. Fanafiana tany Bruxelles izay nahafatesan'olona misy 130 ary naharatra ny olona mahery ny 20 ny talata lasa teo. Mialoha ny sarantsika dia ndeha fitina aminao ireo voanisongadina nentina taminao tamin'ity hariva ity. Miamahazo toerana eo an-tsainy isam-batan'olona amin'izao fotoan'izao raha ny fanadihadiana nataonay androany mikasika ny fifidianana mialoha ny fotoana. Ankoatran'izay dia mikasika ny rarahana ny zorobe. Misy resaka tsy mazava ao ambadika ity raharaha ity matoa manginy sy fanginana eo teo amin'ireo havan'ireo maty tany an-toerana raha ny fanadihadiana natao androany. Izany koa no etsika manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Mankasitraka anao izay tsy nisaraka taminay teto amin'ny fahita lavitry ny kolo. Mame fotoana anao moa rampitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao izay ihany. Felo matoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.